Vanim-potoana fiafaran'ny fiakaran'ny vokatra sy fidirana amin'ny maitso ahitra. Tsy misy tsy mikaikiaka ny vahoaka ankehitriny manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Amin'ny ankabeny, nitombo hatramin'ny 50 isanjato io fiakaran'ny vidim-piainana io ho an'ny olom-pirenena anontaniana. Fiainana aloha zao efa hita hoe somary efa mafimafy kokoa zao par rapport amin'ny teo aloha. Raha ohatra zao hoe tamin'ny taloha zao efajato frais, zao izy efa 10,000. Dia ohatr'izay koa ohatra hoe tamin'ny taloha afaka manao vacances foana rehefa grande vacances dia zao efa mba tsy manao intsony. Raha taloha ohatra zao ohatra hoe 15 000 dia amin'izao efa miakatra 25 000, 30 000 nampiasaina par jour. Frais dia sakafo atao ohatra izay tsy mody atoandro dia goûter ankizy dia vola apetraka ao an-trano dia tsy ampy le 25 000 mbola miakatra ndraika frais là anaty kapoaka mihitsy satria any amin'le vola tsisy lanja intsony. Raha sy izao antrano dia mianaka dia malany 60 000 isan'andro. Vahasolaka sy ny voamadiny. Ary ny taloha nefa ohatriny 35 dia fa vidim-piaina zany mitombo fa mifatrany any. Asa tsy misy vidim-piaina nefa miakatra eo. Vola ampy aloha tsika tsy hoe tsitsy izay ampy fa tsy maintsy atao izay mahampy anazy eo ny asa vidim-piaina atao tsy manao asa fototra mafa manao asa tseritreritra kely misy gara indray aloha hitsavaka hena vao maire ny mitombo satria miasa saina ianao le problème tsisy vola vao maire izy fitsinjarana ataoko zany mampiana zavatra mampiana kely daholo mahampy hoe mandrapahitanao zavatra atao zay dia tsy maintsy hoe mihinam-bary ianao maraina foana hariva fa ohatra hoe dia kapoaka zao ohatra vary atao dia lasa tapa loka indray. voaka indray miainga amin'anana foana. Taloha zao raha ohatra hoe manao bazary 2,000 anandro, izao ngamba lasa x2 lasa rayard. Zany ary mila tsy araka satria ny ankizy koa isan-dany hena zany le efa mividy satria mety mahatonga an'izay le vidim-piainana tsy mitsaha miakatra mihitsy zany. An'izay aloha zany tena ny laram-pahamehana zany tokony jerena mihitsy aloha zany ny avy any zany. 7,9 isanjato eo ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ity taonty raha ny vinavinan'ny Pahay toe-karena. Antony maro no miteraka ny fitanganan'ny vidim-piainana izay. Isan'izany ny lanjany ariary, ny tsy fampiany famokarana anatiny, fitobahany entana avy any ivelany miditra eto Madagasikara. Oharina amin'ny firenena mandroso, raha toa ka mandina ny iray isanjato ny fiakaran'izany isan-taona, eto Madagasikara kosa eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 isanjato eo isan-taona. Miteraka fianan'ny fahefa-mividy anefa ny tsy fafehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana izay. Ny fiakaran'ny vola miditra nefa voafetra foana mihitsy. Raha ny mpikaka misy ambola sy mpiasam-panjakana zao raha be indrindra dia 10 isanjato rehefa misy. Tsy fantatra hoe tamin'ity taona tsy nisy an'izay. Taona maromaro zay tsika efa tsy nahazo an'izay ny mpiasa. Zany hoe mijanona foana ny vola miditra nefa ny mpivarotra mampiakatra ny vidin'entany foana arakaraky ny maso-karenany. Dia ny entana zany manaraka ny vidin'ny maso-karena ny mpivarotra sy manaraka ihany koa sandany vola satria entana fakana avy any ivelany ny ankamaroany ampiasaintsika eto Madagasikara izay tsy adinontsika mihitsy. Dia fomba anakinana an'izay dia hoe miezaka foana tsika tokony manangana eo amin'asa afaka manolo an'ireo entana afakantsika avy any ivelany izay mbola azontsika amboarina tanteraka. Ka tia hita fiatsarany ny fari-piainan'ny mponina isika dia tsy maintsy ezahana ampidinina izay tahany sondry ny vidim-piainana izay ho an'ny Madagasikara. Ny idéal zany dia eo manodidina ny 5 isanjato eo lalavitavitra zany antsika. Ny taona 17 sy 10 raha tsy ahivina, 8,3 isanjato ny fiakaran'ny vidim-piainana teto Madagasikara. Araka navoaka ny Instat hatrany, isan'ny tarika io fitombony io ny fiakaran'ny vidiny entana amin'ny tsena anatiny izay 2,4 isanjato noho ny taona 2014.